Miakatra saika isan'andro ny vidin'ny arina fandrehitra na ny charbon raha nambaran'ireo mpivarotra. R1 ka hatramin'ny R2 monja no any mba alain'ireo mpamongady amin'ny gony iray nefa zara raha mahalafo ao anatin'ny andro iray ho iatran'izy ireo. Charbon zao niakatra be. Fangalana rantany zao 2 alina. De midina 3 sahala 4 alina zany. Satria arivo koa forenazy mandeha makaty. De 2 alina andafosanay anazy. Ina ny antony mahatonga an'izay le fa avaratra ve sa le tsy fisiany hazo tapahana? Tsy haiko fa zahay ndraiky tsy mandeha laborosy any fa mivily mangalaka rano tao foana. Raha ho an'ireo mpamongady kosa indray dia ao anatin'ny 2 ka hatramin'ny 3 andro vao malany gony iray izy ireo nefa dia kely ihany koa ny tombony alaina. Tsenan'ny charbon tsy mandeha. Manahoana ny vidiny angalanareo anazy zao miakatra sa ohatrany efa mahazatra foana? Lefa mahazatra foana angalana. Voatrino zany zao gony? Le gony madinika tandreo 7,000 ariary. Zay. De ny maventy? Ny maventy 4,000 ariary. Zay ny maventy. Zay ny angalan'olona anazy e? Zay angalan'olona azy. Manahoana ny frais mialany ahoana ny angalanareo anazy any? Le frais-na angalana azy posy efa 5,000 par gony. Ohatriny zany angalanareo an'le ray any apotony? Zay tsy avy any apotony fa mangala ito amin'ny toerana amin'ny olo mangala avy azy any foana ny tanàna ito. Zay tsy mangala any apotony. Zahay tsy mahazo ny tombony fa lafa mahita varaka poaka raiky lefa izy. Hatramin'izay mihitsy ny vesa tamin'ity taona ity foana ny ohatrany io? Fa maromaro taogno zay mety efa misy 2 taogno zay. Ohatrany foana? Lefa miafy. Ohatrina zany tombony alainao zao? Tombony alagniny misy 500 misy 2,000 arakaraky ny tsena. Ny fiakaran'ny vidin'ny arina fandrehitra any Ampotony mihitsy no antony izao ho iatran'ireo mpivarotra, ao ihany koa nefa ny tsy fahafahana manapaka azo intsony amin'izao fotoana izao.